Ankavalina hatramin'indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidinan'ny tokantranonao amin'izao hariva izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina ampanajana ary tsika rehetra mpity fanatanjahantena anaraka izany hatramin'ny farany ity fandarana ity moa dia natao hitaterana anao ireo vaovao ara-panatanjahantena rehetra nandritra ity herinandro ity sy hitaterana ianao ihany koa ireo voka-dalao maro samihafa tamin'izao farany herinandro izao resahantsika misimisy amin'ity hariva ity ny tontolon'ny baolina kitra sy ny taranja baolina lavalava etontsika anomboana ny fotoana ary amin'izao hariva izao dia ny taranja baolina kitra tokony farana andro any ny Poule des As amin'ny fidinany tompon-daka ny Ligue Nalamanga eo amin'izay fidinany tompon-daka baolina kitra izay kanefa dia mbola itondray zany ny faninanana satria mitovy avokoa ny isa azon'ireo ekipa telo teo aloha ny tana formation nanana isa enina, ny Adema nanana isa enina ary ny Elgeco Plus nanana isa enina ihany koa. Tena toerana azy ny namana Sakino Rakotomanana mitondra ny fanadihadiana izay baolina kitra izay tamin'ity androany hariva ity. Samy nanana isa enina avy ny ekipan'ny AS Adema, ny Elgeco Plus ary ny Tana Formation rehefa nahazo fandresena roa avy nandritra ny andro telo ny dingan'ny famaranana ny fiadina tompon-daka ny Ligue Nalamanga na ny Poule des As. Ho an'ny andro fahatelo farana tao tolakandro ary tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina dia mbola lavo ny ekipan'ny AS Adema tamin'ny isa telo noray ny ekipan'ny IFC. Ny ekipan'ny commune nefa nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Fredy teo amin'ny minitra fahadimy. Nosalain'ny Rino tamin'ny alalan'ny penalty izany dia amin'ny 20 minitra tao aorianan'io rehefa nanao fahadisoana iandry mpiandry sasakazon'ny IFC. Mbola nampiany Izola indray izany baolina izany ho an'ny AS Adema ny alohan'ny fialan-tsasatra. Fandresena faharoa ny AS Adema moa iny azony taorinan'ny nanlian'ny ny ekipan'ny Elgeco Plus tamin'ny andro faharoa iny. Nanarak'izay dia nahazo ny fandresena faharoa azy ihany koa ny ekipan'ny Elgeco Plus ity rehefa nandresy ny Tana Formation tamin'ny isa reny ohatra baolina tokana tafiditry Ivan teo minitra faha-fitopolo. Tamin'ny ankapobeny dia nanjakan'ny ekipan'ny Rossi Hikareka tamin'ny ity fiaona ity. Ankoatra baolina tokana io dia efa nisy baolina hafa ihany koa tokony ho tafiditry Dino sy Bob Hubert. Fantatra moa fa noho ny fitovizan'ny isa azon'ny ekipa telo izay dia izy ny lalao sakana ifandonan'izy telo reto ny Alarby sy ny Zoma ary ny Alahady ho avy izao. Nambaran'ny mpikarakara ihany koa fa tsy maintsy misy mivoaka mpandresy amin'ireo lalao rehetra atao amin'ireo fiainana ireo. Taorinan'ny natsapaka natao ary dia ny ekipan'ny AS Adema sy ny Elgeco Plus ny fandona voalohany Alarby tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany. Ny ekipa resy amin'io andro voalohany io kosa no iona amin'ny Tana Formation eo amin'ny andro faharoa. Ankoatr'izay dia nanolotra ekipa zandrin'ny Elgeco Plus androany tetsy Mahamasina ihany koa ny amboara mahatompon-daka nanaramanga azy taorinan'ny Poule des As ho an'ny sokajy zandriny. Efa teo amin'ny andro faharoa moa ny fantatra fa tompon-daka izy ireo taorina ny fandresena roa ny sesy azony. Teo amin'ny andro fahatelo kosa dia resy ny ekipan'ny Tana Formation tamin'ny isa reny ohatra izy ireo. Vokatra izay nampiakatra ny Tana Formation teo amin'ny lalana faharoa saingy tsy nampivazahatra firy ho an'ny Sebastien Siritojo avy ao amin'ny Elgeco Plus.